Elia miarahaba manokana any Tatamalaya ary Elia koa miarahaba manokana ny Yaosha malalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Yaosha dia ho aminareo nge izany tenin'ny Yaosha zany dia izany tenin'ny Elia zany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny eo. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Any hoe rehefa tia tsipeny amin'ny zany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay zany no azavaina antsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Yaosha, na nanova hoe Yavasoa, na nanova hoe Yahosoa, na nanovan'izay Yahoa tsy maro samihafa any. Dia be anarana novovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo zany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io zany ka hitandrina didy folo. Ay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha zany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo, fa ity ny teny voalohany. Ny olona zany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy zany. Fa rehefa tsy mino azy Andriamanitra, ny Elohim Israely zany, dia volony miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tanan'olona hatramin'ny voalohany. Zao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Saka nareo misy hoe iza zany kokoka zany fa mivadiko zany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitohy teny rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy aketo izy. Izay manotra dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manotra hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa zany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany roany hanam-porofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny zany. Elia zany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety eny hoe ataonareo hoe. Tsy mety mihitsy eny ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge hoa tamin'izao génération nareo zao nareo magnano an'izao fampianarana izao. Ary tena tsy lianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Yaosha. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Ireo ny deuxième ligne dia mifaly mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifaly daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafinty ahy e. Tena sambatra nareo. Dia miholo maro anisa zao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly e. Izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43 44. Rehefa sisa teny Jaona 8 43 44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Na hoy ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany a mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihazo izany olona izay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Somary ampiakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany na toe devoly izany, mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy a, ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray manodika an'izany ianao izay mandray hafa. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy misy fiainona daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo eto sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo fa dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Elia ny mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manaraha ny Elia fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Elia nareo. Zany efa miteny sao dia ho médecin après la mort ho antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavana ao anarany, izay nantsony dadabe Mose hoe Iaiavana ao anarany. Aty tena mazava be ty satria aty amin'ny faritry ny tatsinanana zany ny veny ny W tena toroana hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty zany vao teny hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovan'izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anonany zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa fanamporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao raha miteny hoe working dia burking working ozy zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andraisany azy zany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonitsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31 Jaona 7:9-3 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitika voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro eo fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika azy paozy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota ary atany mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanohy ny adalàna eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange misy ao amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota nareo? Mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Nahatonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofony Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ery ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto a. Ory olombelona tena mba aza vonona ilay fanahy. Any eo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao amin'ny fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mampilangona. Okizay. Maheno ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao?
Nefa io nge le miaina mandrakizay io le tsy mety maty fa ianao nge lasa vovoka e. Dia le fanahy tokony hivelona mandrakizay fa atsiponao any amin'ny eny. Aza dia tia tena ireo olona. Aza dia tia tena ianao. Omany dia fanahy mba teo vonjena. Fa tsy rarahinao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao. Tena mahatonga saina e. Ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izao mantsy. Ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada iava. Dia tsy azo ampiana io didy io ary tsy azo ny esorana. Izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy folo sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza ny esorana. Deutéronome toko 4 andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronome 4 1 sy 2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo. Dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Teny hoe arao ilay didy sy fitsipika izy izay ampianariko anareo. Dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo izany dia fahazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana. Izany hoe mitondra anao makany Israel. Dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao. Ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io. Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandraka androany mbola eo ianao. Fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io. Aza mba miteniteny foana e. Olona tena ho an'i Israel nge reto olona reto ary tonga tao izy. Ianao nga mba tonga tao? Aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany. Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israel izany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresa nge ianao izany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel. Ianao olona tsy ho any. Inona izany nitandremanao an'io? Raha Breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila. Inona izany nitandremanao Breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho an'zareo ho an'ny Togo, ianao raha olona tsy ho an'ny Israel koa na tsy hipetraka any ianao. Tena hoe hiverina ny Togo foana satria any ny tany razanao. Inona izany nitandremanao ny didy folo? Ho an'ireo Togolais. Ho an'ireo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hipetraka any Israel, ianao nga dia ho an'ny Israel tena izy. Fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any. Daholo ianao nefa no mitandrina an'io. Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroany mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io. Ianao Indiana, ianao Japonais. Ahoana ianao amin'izao teny izao. Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Loatra ditsika ny teny. Aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo. Fantandreo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity izany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo dia aza ny esorana anareo. Tsy azo atao mihitsy ny zany manampy an'io ary tsy azo atao mihitsy ny manaisotra an'io. Fa tena lalàna mihitsy izany.
Tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 19. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray dia novakeko ty ry olona averina kely Matio 5 andin'ny 19. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io miteny eo anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomia 4:1-4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Joshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana io na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray zany tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomia 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Joshua. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana, maninona nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io, mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io lay zanaky ny avo indrindra. Ataontsika hoe izy ny anarana fa ianareo moa dia efa diso asany amin'ilay anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy. Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny avonavonanao, vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao, no ny amin'ny fireherehanao diso toerana, no ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony, dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety e, apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoa ny dada Iava mantsy io resaka fisoloana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisoloana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakitsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy nasenina tao tsony dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. Fadiliny no batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoloana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
izay mbola manaraka an'izany sary zany a, zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an'zareo mitandrina didifolo rehetrarehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jezus io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tangosany amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'io resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a, andinin'ny fahadimy. Noketrantsika ny hijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo manoko ny andinin'ny fahadimy a, dia ho teneniko eto le andiny rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noniota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto zany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia andinin'ny fahaenina dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noniota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavarany tamin'ilay fiaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby a, vato-sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andinin'ny fahafimo zany. Andingana betsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. Amby roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito a, dia aoka hampahory ny tenanareo nareo, ka tsy ianao raharaha akory nareo na ny tokotany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andiny fahatelopolo no anaovana fanavotana ho anareo a, fanadiovana anareo ka adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany avay anareo. Zay. Ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely a, mba hoe mba tsy manota intsony hoy zany izy efa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iava amin'izay ny teny ao amin'ny andiny fefatra amin'ny telopolo, Levitikos 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely a, indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io a, le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo iray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io, io fisoronana io, satria io ny manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany a, ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo ity, le fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Zany ny mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany, fa nga ny sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
Raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisorohana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisorohana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisorohana no manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo ny atrehan'ny dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisorohana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny elo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisorohana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 eo angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7 11. Hébreu 7 11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisorohana ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisorohana izany no matory, izany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy zany ny atao ambany fototra izy zany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisorohana lalàna. Izany hoe ny fisorohana zany fototra ny dikan'izay. Dia se repozy eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Izany hoe ny fisorohana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsy zany miala menjerana eny trano e. Raha ava daholo anie ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra e. Eritreretin'ireo raha manahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe raha ava ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany ilay lanitra dia rava any amin'ny fototra voa mipotika daholo ilay trano rehetrarehetra. Raha misy zany. Mampalahelo ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona ny ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa nyteny an'izao Elia, efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo, za tsy niteny ianao tsony fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany, ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao zany Elia zany dia nambanianao sy ny tenenao zao rehetra zao ho tadidinao tsara. Matony izany Elia zany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany. Iavano anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisorohana ilay toko fahaenina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy teny dada Iavaly izy, tsy teny tsony.
Ary any amin'izay ny Israely ihany satria nampitandrina foana dadayava atsanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisorohana. Atsanononareo adalanareo ny fanoerana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dadayava. Manao ihany izy dia manao le fisorohana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatran'ny hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy n'ilay zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dadayava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasianana azy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisorohana eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisorohana nataony dadayava rava, izy tena no nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mose iray manontolo. Izy no nandrava azy. Valo teny menana rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny dada ny venona metaka anazy dia ny zanany venona nanravana azy. Dia didy folo zany resatsika io. Dia manome valo teny mihitsy anao mihitsy ny androany ny dadany mihitsy ny nanravana azy dia namafisy ny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo avakitsika ary ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko fahaenina amby enimpolo andininy fa telo. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha izay anankiray izay. Ozany hoe resaka mamono omby nge izany e. Dao ary, tozatsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olona indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve ty resaka sisa tena tonga hatrany amin'ny fanatitra amin'izay ilay izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina nataon'ireto olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra tony. Indrindra ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto. Mba mieritrerety fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny ozy ny dadayava, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-dozana izany. Zava-dozana izany. Tsy mety sy nangely efa natitra. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany ninona ho ataonao dia lazainy dadayava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dadayava no nilaza mazava tamin'ny alalany mpaminany Isaia fa tsy mety ampotsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisorohana izay fotsitry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, ino ny tiana ataonareo? Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ty sady mbola ho teneninareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisy loatra an'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teny nareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mameritreretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy.
Zay nye mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao azafonjeo ny fananao rehefa mbola tia monjy ianao. Fa rehefa tsy tia monjy ianao a, dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetra rehetra hoe manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny sinoa. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa alefa tsikelikely aloha. Zavatra marina zany. Mazava be ny teny eto fa dada hiavahany mihitsy ny nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza ny esoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandrava an'izy voalohany? Dia dada hiavahany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Sao hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa ao. Iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy hita voamasonao ilay hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Nanga efa kitsika indray mandeha averina iny ilay toko sy andininy rakizy. Dia rikatra amin'ilay Deutéronomie toko faefatra dia andeha ny faharoa. Fa iny eversika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoanareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany tena. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofohana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Aby nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu toko 5. Averina ilay Matthieu toko 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu toko 5 hoe aza ampianareo teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy. So nareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao? Izay anga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izany andeha tsofoka ao. Ko raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Izay no tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana natao mpitondra fivavahana anao. Fifotoana anao izay ny vonoana. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay mijery, verena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Nuk efa kitsika ilay teny eo soa. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia literena teny tsoatra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia mandra-pahatanteraka izy rehetra dia mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe ny rahavanyilay zanany eny didy folo io e. Ny rahavany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namoa tsy mafisy eo miazo fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Ehosoa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Indray constitution didy folo dia indray constitution Ehosoa, lalàna ny Ehosoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana dia izay no mahatonga ilay tsy maintsy ny ravana ny didy folo dia mipetraka ny Ehosoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Enantsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofony fanatitra-patsiaroma dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahany tany fahavetavetany. Io zany ateserany dada Evaty miteny ity. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy
Satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsisy netiny aino, fananao izay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempoliny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azon'ireo atao intsony ny fisorohana. Ny rany amin'izay ny Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempoliny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia. Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimy izy ity. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray vao teny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy ny zany. Zay mihitsy ny vakitrika zany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny hafa avokoa. Ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny Kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna rehefa tezy dada Iava. Tsy mety mihaino ny teniny, teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fatra ny amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny iry a, miomana koa ny fandravanana anareo. Fa tena miala nenina faraparany ery aho, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena mihaja mba miteny angely aho hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha. Ny andeha amin'ity taninareo ity tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembe ny hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ry olombelona, raha mba nainienao izao teny izao ny ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambazadovanao samy nitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fielonanareo. Tena eny e, mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao, fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te hamonjy ianao. Rehefa tsy mety manao dia izay izany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao, endraso tsara. Dia ho tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra henonao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao. Dia izay ihany no averina atao sary aminao izay. Saingy efa mandoranao zavatra menanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana anao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataonao iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fananao dana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any ely hoe raha mba fantatro io olona alohanao io tsy sananao zany ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo re za raha mba fantatrao zany atao Eliaza tsy hainao re izy de vavatry vava moa natao sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka reny dia me fotsiny hoe mbo de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty ianao de ozy anao ianao rety ambony tany ka iza ny anaoko aminao ay na someko anao le teny sosialiana ny asa taoko ty ary mato Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any misy any Ahosoa no efa ketsika teny ty parenthèse kely indray ianao e ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7:17 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra fanina mihitsy anao mianao zany tesarinina ty teny eto ary mama tena inona serisy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay nidina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra dikan'izany teny zany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra Ahosoa sy Elia manana an'izany dia dada Iavako moa dia tena tompony izany mihitsy izy ny azy moa ny voninany mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany zay dada Iava zay dada Iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninany mihitsy fa miteny zay na hoe double personnalité dia Ahosoa koatra an'izay Ahosoa indray ny vatany mihitsy nety fa ny momba azy koa mbola any eny hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakika mijanona momba anazy any azaveko anareo aleo matandezaveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy fa raha tena momba zany Ahosoa zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty tsadezay no lazeko anareo tany dia midofotra ty taninareo toy izy ny fitenenana zany na tonga hoe i Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa nefa ny nahaizana tsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena resaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dia be ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa afaka mifandray ohatran'ireny izy satria zany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice lumière destructrice feu destructeur afo mandrava sy mandoro fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akekiny dia izay sary zay raha hoentina zay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa zay hoentina midina ety an-tanareo ty fa dia mirefitra ny taninareo raha mizobo zavatra efa misy sao zany zay tany rehetrarehetra raha izy moa zany mandrava tsy nandeha rava fa na tsy andravana izy fa zay misy anazy etretra mirefitra daholo zay misy anazy eto zay lalovana zany dia mirefitra daholo iny
izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra ny ambony any fa ny tena ny reriny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana, fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay. Fa raha hoe niara-nidina tamin'ny eo sadolo no tena momba azy rehetrarehetra, haiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible. Zany na hoe zatra tsy possible. Iza ny olona hitan'Andriamanitra ko ho velona. Tsy m'existe zany. Zay azonareo tsara angambany izy. La même chose que Elia. Elia koa raha netiny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre-nareo ty ihany, mena azy sy ampitondraina azy. Ary omena araka izay itiavany dada Iava soasoana azy koa nefa ny izay tiany menana azy. Fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana any anatin'ny VSCC. Izay ny tenako anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha izay maty rehetra moa tsisy nahita tsy afaka miteny ety aminareo ety. Izany mahatonga namely hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Zany ve ny rinoko hita zany hero zany. Zavatozany izy. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao, tena marina fa sarotra anie zany toerana zany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Yahosoa naovana anazy. Fa Yahosoa manao an'iny araka amin'ny baikiny Yahosoa dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba ireny Elia koa, ekeny Yahosoa zany. Ny apôstôly moa manana fahefany hoe izay ampidirina aty dia tafiditra, izay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra. Maika ve fa zany Elia zany. Zany na teo hoe fitiavany Yahosoa daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Yahosoa io. Izay nahatonga anazy hoe zandriny Yahosoa, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller io hitanareo eo amin'ny sary amin'ny écran io. Tena tsisy valaka io. Esorokotra ny solomaso dia io hitanareo. Fa tsy misolomaso aloha ny ihany. Fa ihany misolomaso ety fa ny ihany tsy misolomaso. Fa na mijerena izany raha tsy zakanao. Fa rapirapiko nao raha vao izany mijerena. Any anaty VSCC teneniko anao. Reny amin'ny redirety rangaty dia ho hitantsika hoa. Raha reny maty reny hoa na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Marina be io lantilanitra io, tokony izy io nge dada Iavay. Tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masiny. Matoanao zany ampidirina any vita triazy ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy novakinareo ilay bokin'ny Apokalipsy 21-27. Ange vaikatsika izy. Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetavetra na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry ihany. Misy zany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry. Mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra ty. Prezantena any amin'ny Yahosoa amin'izay dia miditra ianao. Any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra ao mihitsy izay tsy masina.
Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty no mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Ehosoa izy. Fa saingy fotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Ehosoa ary ny tenin'ny Ehosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Ehosoa kosa ary mitandrina ny tenin'ny Ehosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Ehosoa. Dia ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenany tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita atao amin'ny Ehosoa atao amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ilay olona mamarimaritra hoe olo masina olo masina olo masina hono ianao nefa ianao raha mpitandrina didifolo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely vetivety ianao izany, lehilahy manambady lehilahy. Zavatoza aza maniditra amin'izany. Fa atao amin'ny Ehosoa kosa tena tsy manoty intsony eo amin'ny Ehosoa. Izay dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toa. Ireo no tena trany dia miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo raha mantany hoe mandalo fitsarana, iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Ehosoa sy ny dadakay Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio haingana avy tanty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany tsy afinaritra be na. Tsy misy zahatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena mitenareo hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra amin'ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandeha fandeha fampianarana hoe izao izany anaovako ny azy, izay ny anaovako ny izay anisany mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa izany tena izy ihany koa e. Izay ny tena planako amin'izio izany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana makany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary tojantsika amin'izay ilay teny izany, somary lavalava teny fa saniny ihany tsika. Dao tsika amin'izay hiditrantsika hoe mazava sa ny izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Izay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be izany. Dao ary hiditrantsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoany dada Yahva ny didifolo sy lalana Mose, eny no nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava izany ilay fisorohana. Rehefa rava izany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa nialany dada Yahva ny didifolo sy lalana Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravorava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miankina ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika koina intsony nipetrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olon-tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy olo. Tsisy fototra tsonika. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva zany no nandrava ny didifolo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra tsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy tsony ny zanak'Israely. Ino ilay bokin'ny Amosa iny? Hoe aza manohy ny anarany tsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao tsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tsisy mahafantatra anao tsony. Tsy nisy niantso ny anaran'ny dada Yahva tsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anarany tsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny atezeran'ny dada Yahva zany. Rehefa tezitra dia nataony tsisy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra.
Tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilao zany dada Iava mihitsy zanak'Israely. Zay zany ny sary mombany amin'ny zanak'Israely dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa dia zareo andevy io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iava amin'izay satria nifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iava ny voalohany. Nialany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjenan'ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety intsony satria fa nipotehiny ilay fisororana, nipotehiny ny tempoly, tsisy ivavahana toy ny zanak'Israely. Sao indray izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iava ihany mbola hiverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iava mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tompony rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demonina nivoaka amin'ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena hovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iava zany. Fa nefa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iava ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devoly manaparitaka anazy. Me fotsiny ely aho. Fa izao ary ahoana ilay didy folo nitandremanao? Ahoana dia miraikitra. Tsy afaka eo ianao. Iny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Ndao toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iava araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy iray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity raha tsy hainao. Didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika eto ny ravana dada Iava dia mbola iny indray ve no entina avy any. Dia ilay mahatonga ana miteny hoe nareo miteny mahasika fo teny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay mitondra teny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izay naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Any misy didy zany nomenan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iava ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy didy an'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iava tany ny fisororana ao naotra moa nibatana zavatra ohatran'izay. Fa jereo ingeny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany e. Fantika an-dalàna ary izany mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy koa. Ankoatra ilay Andriamanitra diso ary izany ny prova diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo ingeny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Ena hoe mpangalatra tsy nenangalatra hoa. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fadimapolo ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ity didiny menray ity zany fiainana mandrakizay.
Zany hoe Yahosoa ty zany le zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina, fa tsy le fananana ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zavatra efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e, ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandehana ho tokantrano io? Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahosoa amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo izy dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany e. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity a, izay hoentin'ny Yahosoa ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahosoa moa dia tsy miha-manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany a, nozarainy tamin'izany iny a, dia ity hoentinao any a, hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona izao no idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola ho ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ho ampianarina ny zanany ve ilay zany? Mba mieritreretra e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola ho lazaiko ary izay mbola ho toriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israelianina. Ary nohony amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahosoa teo amin'ny fijaliana, satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay notenen'ny Yahosoa no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no profa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo izany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo